sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa atsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. Ankalazagna ny Andriamanitra re sy le zanakalahy tokana ary ny fagnahy masigny fa namindra fo tamitsika izy. Ankafaliagna tranatrany no iarabangatsika jiaby ze misafidy manokana magnaraka tsy tapaka anity onjapeo mamitsika radio tsy fointsika ity. Tafidrika agnatin'ny fandaharagna toroteny sy fampianaragna iaragna amin'ny Monseigneur Marc Benjamin atsika ka isoragna atsika amizegny fitiavagna fagnarahagna ity fandaharagna ity. Miarahaba atsika jiaby tratran'ny tialahady ankalazagna ny Trinité masigny ao agnatin'ny taogno izay agnamezan'ny eglizy loha hevitra atsika dia ny hoe fianakaviagna miaina ampitiavagna lavorary Andriamanitra. Ka izegny fitiavagna zegny no rarintsika mba iagnantsika amin'ny andavanandrom-piainatsika, amin'ny fiarahamonigna, amin'ny fianakaviagna, amin'ny ankohonagna, amin'ny sehatra rehetra misy atsika mba ho paradisa dia ny tantany ny fiainatsika ka ho zisika agny amin'ny mandrakizay zay misy an'Andriamanitra managna ny lavorary amizegny fitiavagna izay. Ndao regnitsika ny tenin'Andriamanitra araha ny fampianaragna sy toroteny archevêque ray amandrenitsika re. Boky Exode. Tamin'izany andro izany dia ny foa maraina koa i Moizy niakatra ny tendrombohitra Sinaï araka ny nandedian'ny tompo azy. Nentiny teny an-tanany ny takelaka vato roa. Nidy natao anatin'ny rahona ny tompo ka niaranjanona taminy teo. Sy nanonona ny anarana hoe Yahvé tompo. Ary nandalo teo anatrehany ny tompo sady niantso hoe izaho no Yahvé tompo, Andriamanitra mamindra fo sy miantra, mahari-po sy be hatsaram-po amampahamarinana. Niondrika tamin'ny tany niaraka tamin'izay Moizy dia niankohoka nanao hoe raha nahita fitiha teo imasonao aho ry tompo, aoka re mba hiaraka aminay ny tompo, fa vahoaka mafy hatoka ity. Avereo ny heloka amampahotany, ary raiso horovanao izahay. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorana ny Andriamanitra. Ivuori manutulu
fatatra ilay andro aneon'Andriamanitra ny voninahitra natokany ho an'ny zanany rehetra. Anjely tombo isaory ny tombo lilany trambony isaory ny tombo ny rano ny lahitra isaory ny tombo liely ny tafitra isaory ny tombo masoandro amambolana isaory ny tombo rikita ny lanitra isaory ny tombo riandro amanorana isaory ny tombo erivo mahery isaory ny tombo ainandro sy afo isaory ny tombo fanala sy atsika isaory ny tombo riato maneritra isaory ny tombo ny rano sy apandra isaory ny tombo fanala sy zavona isaory ny tombo atoandro sy alina isaory ny tombo mazava sy mazina isaory ny tombo ny ramo mamiratra isaory ny tombo retany tontolo isaory ny tombo tongava ioby isaory ny tombo bevogy mideza isaory ny tombo mavamavana isaory ny tombo ny voary manontolo dia samby fantatra ilay andro aneon'Andriamanitra ny voninahitra natokany ho an'ny zanany rehetra. Taratasy faharoany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinty. Ry kristianina havana, mifalia, miezaha ho lavorary, mifanala alahelo, miraisa hevitra, mihavana tsara, dia ho eo aminareo ny Andriamanitry ny fitiavana amam-piadanana. Mifanaova veloma amin'ny fanorohana masina, manao veloma anareo ny olo-masina rehetra. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Evanjely masina ny soratan'ny masinda Joany ao amin'ny toko 7. Tamin'izay andra zegny, i Jesosy nilaza tamin'ny Nikodema hoe lehibe tokoa ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanany tokany mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Fa Andriamanitra tsy nagnirika ny zanaka tamin'izao tontolo izao mba hitsara izao tontolo izao, fa mba hamonjy izao tontolo izao. Izay mino azy dia tsy ho tsaraigny, fa izay tsy mino kosa dia efa voatsara rahateo, satria tsy mino ny agnaran'ny zanak'Andriamanitra tokana. Masina ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina avy malala, na dia tao anatin'ny confinement aza isika, dia samy niarana ankalaza arak'izay fomba nanatanterasika azy an'izay Pentekoty, manambara fa
50 andro talohan'izay no nandresy ny rasy rehetra Kristy ka nitsangako velona ary niakatra any an-danitra mipetraka amin'ny voninahiny ary dia naniraka ny fanahy masina ka ireo apôstôly nihiboka tamin'ny andron'ny Pentekoty dia zary misionera nanambara ny vaovao mahafaly ka amin'izao alahady izao dia miara-mankalaza isika sy magaga zany ny fetin'ny Trinité masina dia ny fankalazana ny Andriamanitra tokana olona telo sy hoe ny andry nahatongavan'i Jesoa any an-danitra izay fanamariana izay fa araky ny averimberitsika matetika mila famantarana isika olombelona ary ny fankalazana ho antsika dia mahatonga sika mivelona an'izay zavatra ankalazaina zay fa tsy hoe mahasiaro fosiny ka raha mankalaza ny Trinité masina isika dia mampiditra sika ao anatin'izay fianakaviam-bena Andriamanitra izay isika ka izay indrindra amin'izao fankalazana ny Trinité masina izao no mampiditra tsika amin'ny vanim-potoana mandavataona zany hoe ivelona ny finoasikisika io lelazaisika matetika fampitrahofana ny fiainana andavanandro sy ny finoana zany hoe mifototra amin'izay Trinité masina izay ka ivelomansika ny maha EOV misionera sika manorina eto ao sika miezaka ho tabernakla velona ka izay indrindra ao anatin'izao fetrehana an'izao arety mandoza izao no ankalazasika n'izany loharano ny fototra ny loharano ny finoantsika zany hoe ny finoana Trinité masina tokana olona telo Andriamanitra tokana olona telo ka sy magaga raha taritin'ny eglizy ary sika amin'izao alahady zao ibanjina an'izay Trinité masina izay loharano sy fototra ny fiainantsika zany hoe ifiainantsika fianakaviam-ben'Andriamanitra ola raika ao amin'Andriamanitra tamin'ny alahady lasa teo tokoa manko sika no nanambara fa tafiditra ao anatin'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay isika amin'ny alalan'ny batemy zany hoe isika mandray ny fanahy masina io ny Pentekoty ho asika ho isika ary nantenaisika na de eo aza ty arety mandoza ity ho Pentekoty vaovao ho ansika ity Pentekoty 24 ity ho isika zany hoe ivelomansika etresika an'izay fiainansika izay ao anatin'ny fianakaviam-ben'Andriamanitra ka ivelomansika tokoa ny maha-kristianina sika vokatry ny batemo sika ka mahatonga sika ho EOV misionera ho Kristy mpiarabelona amin'ireo manodidina sika ka izay indrindra raha mibanjina ny fianakaviam-ben'Andriamanitra sika mibanjina ny Trinité masina dia matokisika fa ivelona n'izay maha fianakaviam-ben'Andriamanitra sika olombelona izay ary zay ny loharano sy fototra ny fiadanana ho asika matoa sy ao anatin'izay fiadanana sy asambarana izay sika satria sy ivelomansika ny maha fianakaviam-besika izay ka matetika tokoa rehefa miresaka an'ity Trinité masina ity sika dia varimbarina amin'ny fandiniana hoe mystère io ka sarotra be ny mandinika azy marina mystère tokoa aiza tokoa moa ny tokana olona telo no ibanjintsika nefa raha fitinina izay raha jerena tsara de izay ny atao hoe ola raika zany hoe sy azo sarisaraina ny maha olona telo azy na de eo aza izay manana ny maizy azy tsirairay ny izy ireo olona telo kanefa ola raika tokana olona telo ary de zay no banjintsika amin'izao fankalazana ny Trinité masina izao ka araky ny averimberitsika
dia sy hoe mahasiary fosiny sika ary fa miaina an'izay ary izay no tanjona tian'ny eglizy ho tratrarina raha maneraka sika ibanjina ny trinité masina ny eglizy ka noho izany sy hoe ny mahafisarisarahana ireo no tiana abaribariana ary amin'izao fankalazana izao fa rehefa nisangako velona Kristy araky ny lazaisika teo de niaka tany an-danitra ary mitoetra ao amin'ny voninahiny ary ny voninahiny de izy naniraka ny fanahy masina manambara ny fandreseny satria isika zay nisaraka tamin'Andriamanitra noho ny fahotana tamin'ny fototra dia raha manaiky andray ny batemy ka mahatonga sika ho zanak'Andriamanitra dia tafiditra ho fianakaviana n'Andriamanitra isika ka izay indrindra fianakaviana iray ao amintsika ary izay no ankalazaisika amin'izao trinité masina izao ka ao anatin'io trinité masina io ny fahalavorariany zay fiombona ny fianakaviana zay fahalavorariany ny fitiavana ka io indrindra lay fiadanana nampanantenan'i Kristy raha miseho amin'ireo mpianany izy ombanareo any fiadanana ary zay indrindra ny vavaka ny nataony koa alohany izy hiala teto tany mba ho rayany izy ireo tahaka ny maha iray asika ray sy zanaka ka raha manao ny famantarana ny azo fizaliana ary sika dia fantatra sika fa amin'ny anaran'izay trinité masina izay no anatanterahsika ny famantarana ny azo fizaliana izany hoe ray zanaka sy fanahy masina ary dia anambarasika ny finoantsika zay ka aoka ataosika ampahamendrena io satria manambara ny finoantsika amin'ny trinité masina zany hoe valisika mazava tsara amin'ny amen ary ataovy mazava tsara izay vavaka ataosika amin'ny alalany famantarany azo fizaliana izay inona moa no anton'izay de ty samy manana ny maizy azy ny tsirairay ao amin'ny trinité masina samy ao anatin'ny fahasamafana nefa miombona ho ray ho fianakaviana iray olo raika ao amin'Andriamanitra trinité masina ka izay koa ry kristianina havana entaniny sikary rehefa manao an'izay famantarany azo fizaliana izay aoka io koa no entsika eo amin'ny fiainantsika sy hoe manofy antsika raha manatanteraka an'izay raha mandinika an'izao trinité masina izao hoe mistery fa kosa mampiditra sy maniraka sika ho Kristy mpiarabelona amin'olona eo anivony izao tontolo izao na dia sy anisan'izao tontolo izao azy isika ka tahaka nanyranoray an'i Kristy hitondra ny famonjena ka niverenany amin'ny voninahiny dia izay koa ny maha EOV missionnaire-tsika ka ny voninahiny Kristy ary dia ny fanahy masina tonga eto anivosika ary zay nankalazansika tamin'ny Pentecote ka io fanahy masina io mamelona sika ho tena mivelona ny mahazanak'Andriamanitra sika ka ny voninahitry ny Andriamanitra trinité masina ary dia isika tokoa mivelona ny mahazanaka sika eo anivon'ny fianakaviam-beny zany hoe isika olombelona rehetrarehetra ary zay le fihavanana zay irisika ho tanteraka ary de zay ny fiadanana ho ansika io lay teny nataon'ny Jesosy isika ka zary sy hoe fanantenana fosiny fa ivelomansika ary anirahana sika EOV missionnaire ka mahatonga sika ho fahazavana ho an'ny olona hitondra ny tena fampihavanana zay mampangetahetansika fa indrindra amin'izao fotoana etresika ny valana retina zao ary indrindra matetika koa isika no miatrika herisetra na eo anivon'ny fianakaviana azy
na eo ihany koa ireo fanilikilina na de eo anatin'ny fianakaviana ary ka izay indrindra raha mibazina ny trinité masina rysika de sady mivavaka mba ho tanteraka tokoa ilay fiombonan'ny trinité masina ka ho tanteraka eo anivon'ny fianakaviam-be ny zanak'olombelona sy ho tanteraka nefa izany raha sy manomboka eo amin'ny fianakaviana tsiraikiraiky kanefa milaza miara-mahita isika fa ny tena marary eo amin'ny fiainasika amin'izao fotoana izao dia ny fianakaviana satria ny antony dia tsy maka ny tena modely isika ny modely ho isika teo dia ny trinité masina mipirate ny fianakaviana amin'izao andro sika zao mipirate ny kasi ny tena modely no ivelomana ka noho izany raha mipirate isika dia modelin'izao tontolo zao zany no ataosika modely iainasika dia pirate ka inona ny modely pirate io modely mampanjaka ny vola mampanjaka ny fitiavan-tegna mampanjaka ny fialonana sy ny avinavina ka raha ny Andriamanitra no atao ny vola no atao Andriamanitra dia azagagary raha modely pirate ny modely fianakavisika ka marary ny fianakavisika satria zavatra piraty no ataosika modely ka izay indrindrary avery ny eglizy isika mba hitodika bebe koa amin'ny tena modely de ny trinité masina aza variana amin'ny resadresaky ny olona hoe mistery zany sarotra ny andininan-jany sy any no zeresika fa mahaolo raika ny trinité masina tokana olona telo zay ny trinité masina ary zay ny oka ho modely tena izy ho an'ny fianakaviana ray zanaka sy fanahy masina ary dia ray reny ary ny zanaka ary io ny mampiombona antsika olombelona rehetrarehetra ka okary arak'ireo vaky teny atolotra ny eglizy amin'izao fankalazana ny trinité masina izao ny vaky teny voalohany manambara amintsika ny afatry Moizy amintsika Andriamanitra nanambara ny momba azy tamin'ny Moizy araky ny vaky teny voalohany Exode 4:30 ka rehefa niakatra tany an-tendrombohitra nivavaka tany Moizy dia nambarany tamin'ny Moizy fa Andriamanitra tompo izy ka ny Jesoa tonga nofo eto amintsika no fanatanterahanyzay hoe Andriamanitra sy lavitra no Andriamanitsika ary izay no Andriamanitra trinité masina ary zay no mbola antitra terin'ny masin-dapoly amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasy faharoa ho an'ny Korintianina 13 ka afatarasika fa ireo fahasoavana sy ireo talenta omen'Andriamanitra sika dia sy atao ampisarasaraka sika ny fahasamihafana dia fahasoavana raha hoentsika ampitambatra sika sy ampiombona sika ary izay no ilaina indrindraindrindra amin'izao fotoana etresika an'ity arety mandoza ity ka aokary itoy ary hoalalintsika fa indrindra amin'izao mandavataona zao ny finoansika ka ireo talenta omen'Andriamanitra antsika ireo fahasoavana omen'Andriamanitra sika hoentitsika anasoavana ny hafa ka ahatonga fiombonana ary zay ny atao hoe tabernakla velona zay no mahatonga sika EOV missionnaire manorina ETA ka am'izay ireo zavatra nampisarasaraka sika dia oresesika ka afahasika tokoa manorina tontolo mpiainana tontolo iainana ary tontolo mpinoana anjakan'ny fifankatiavana marina tahaka ny
trinité masina manamafy an'izay afatry ny masin-dahapolo zay ny evanjely ao amin'ny Zoany 3 raha niona tamin'ny Nikodema i Jesoa ka ampibaribareny Jesoa fa tamin'ny Nikodema ary lazainy amintsika sy saratsika no atongavany i Jesoa eto anivon'izao tontolo zao fa anambara ny fitiavana ary lay fitiavana lavorary de zinona fanofanompona ary ny fahafoizana ary de zay no afatra ho an'ny trinité masina ho ansika raha mikasaka ny fiombonana ao eo anivon'ny fianakaviana tokoa ary sika ka sy pirate ny modely resika dia aoka ao anatin'ny fahafoizana sy ny fanompona no anorina sika ny fianakaviana ny fianakaviansika tsiraikiraiky ary ny anorenasika ny fianakaviambe ary zay no mahatonga sika ho taranaka mpanorona ho génération mpanorona zany hoe mpanorona amin'ny alalan'ny fahafoizana sy amin'ny alalan'ny fanompona ary de zay no ambaran'ny trinité masina ray zanaka sy ny fanahy masina ka aokary ireny fahasamihafana sy ireny talenta eo anivosika reny hoentsika ifanasoavana ka ny fahaizasika de hoentsika mifanasoa ao anatin'ny fahamarinana ka ahaizasika mampanjaka tokoa ny fahampihavanana hitondra amin'ny tena fiombonana ka sy fiombonana mikombona ny fiombonantsika fa fiombonana mampivelatra amin'ny hafa tahaka ny fiombonan'ny trinité masina zay mivelatra ho an'ny hafa ary de zay ny tena vokatry ny fiombonana tokoa satria ny tena fiombonana sy sanatria mampikombona fa mampivelatra ny hafa ary zay ny manambara fa sy pirate ny modely ho asika raha modely pirate izy raha Andriamanitra no ataosika ny vola no ataosika Andriamanitra ny fitiavatena no ampanjakaisika de dikan'izay pirate isika ka tsy maintsy mikombona ary manilikilika ny hafa ary de zay no ambaran'ny vavaka ho an'ny fianakaviana zay ataosika isaky ny sabosy ary ataosika am'izao lady zao no ny fahasapahasika fa ny fianakaviana mila vavaka tokoa amin'izao fotoana izao fa indrindra amin'izao etresika ny tia arety mandoza ity satria raha ny tena victime voalohany amin'ity coronavirus ity dia ny fiainam-pianakaviana no mikorontana matetika ka izay no mahatonga sika ary anasana sika hivavaka bebe koa anao vavaka totoafo isaky ny sabosy ary isaky ny alahady fa indrindra amin'izao volana ziona volan'ny fo masin'i Jesoa izao volan'ny fo madiony Maria ka mba hanjaka tokoa ny famindrapon'Andriamanitra hanjaka tokoa ny fifamelan-keloko araky ny averimberisika matetika raha maniry fiadanana sy fandriampahalemana isika dia oka ampanjaka ny fifamindrapo sy ny fifamelan-keloka ka okary ho anjaka eo amin'sika tokoa izay famindrapo sy fiadanana zay anjaka eo amin'ny fianakaviasika siraikiraiky ary anjaka amin'ny fianakaviambe ny mpiarabelona amin'sika ry Jesosy tompo ankalazanay anio tokoa ny trinité masina olona telo samy mahandriamanitra azy sy ny fitiavana mampiray azy trinité mampiray ny ray zanaka sy fanahy masina engany mba ho tafiditra ao anatin'ny fianakavian'ny trinité masina tokoa izahay araka izay fampianarana izay ka izy tokoa ny modely ho anay sy sanatria izahay aka modely hafa sy ho isy eto anivonay ny fiainany ny piratage izay fa aoka kosa amin'ny alalan'ny fahasoavanao dia aka tahaka ny trinité masina tokoa ny fianakaviana tsiraikiraiky ny fianakaviana dia ny eglizy kely ny eglizy fiombonana ny eglizy fototra ny eglizy iraka ary ny diocese fandrindra amin'izao fiomanana ny fankalazana ny
fetiny ny fo masiny Jesoa izao sy ny fo madiony Maria ka mba hanjaka tokoa ny tena famindrabo sy ny fifamalan-keloka aoka tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi Dieu